Nitondra fanazavana makasika ny feo mandeha fa misy fiatraikany amin'ny fahasalamana ny fisiany ireny pilôna ireny eny an-tanàna na ihany koa an-tafotrano ao ny minisitra tompon'andraikitra izay misahana ihany koa zany ny postra sy ny fifandraisan-davitra ary ny ara numerika. Raha tsika ato anatin'ity fanampanazavana manaraka ity ny fomba fijeriny makasika izay. Marobe ireo milaza ankehitriny fa misy fiantraikany eo amin'ny fahasalamana ny fisian'ireny pilôna ho an'ny fifandraisan-davitra ireny manamorona ny tanàna. Nandiso izany feo mandeha izany ny minisitra nevon'ny fiadidinan'ny repoblika misahana ny postra sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampiroboroboana ny numérika androany. Betsaka ny teny maparary pilôna io. Nisy olo mahavaim-bahoaka teo ary mangataka ho asiana pilôna mba hisy ny fifandraisan-davitra. Za dia samy teny aminareo fa rehefa apetraka reny pilôna reny dia efa misy étude atao momban'izany ny haavo koa tsy mamparary zany io. Ny toeranay ipetrahanay nenanay ao Antananarivo dia misy pilôna mitsangana fa tsy mbola misy marary ny zanako. Za koa tsy marary koa aza dia ahely ny tsao teo Ampefiloha. Misy mpakasary mpanao gazety eto namanay mipetraka teo. Lazaina fa marary ny olona teo amin'io sy ty Ampefiloha io za mipetraka teo taloha. Pilôna ny orange izy tamizay. Nantsona ny ponina teo Ampefiloha dia nantsona ny teknisianina dia jerena teo antenne tsy mise en service akory, antenne tsy mandeha no mipetraka teo Ampefiloha dia lazaina fa makarary. Mbola isy moa aoriana kely ao ny fanentanana hoentin'ity ministera ity mba hanazavana vahoaka ny tena marina amin'ireny pilôna manamorona ny tanàna ireny.